Mbola raisiko fifaliana ny miarabantsika amin'ity anio ity. Dia raina ny tompony ny fahasoavany sy ny famindram-pony sy nomeny antsika ahafahantsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra indray amin'ity anio ity. Milohana ny mboatsika izany dia manasanao aloha aho andesika hivavaka. Rainy tsara ny an-danitro, ataony ahoana ny fahazo ny teninao raha tsy ny fanahinao no mitarika anay. Koa arosay ny fanahinao mba hitaridalana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manomboka amin'ity anio ity isika dia hifantoko amin'ny fianarana anankiray izay mitondra ny lohateny hoe mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Amin'izao fotoana izao dia efa be dia be ireo zavatra eno, re etsy roa, ary mahatonga ny olona izay mitady tsy hatoky intsony ny tenin'Andriamanitra. Ka ao anatin'ny andro vitsivitsy isika dia ndeha hijery indray, hianatra indray ny amin'ny Baiboly. Mbola azo itokiana ve ny Baiboly, ilay tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika hatramin'izay ela izay ka hatramin'izao ankehitriny misy antsika izao. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika raha vao manokatra ny Baiboly io dia mahita n'ity teny ity. Ao amin'ny Genesis toko voalohany, ny andininy voalohany dia anisan'ny andininy iray fanta-daza eo anivon'ny tontolo kristianina. Izay fantan'ny kristianina tsara io andininy io. Be dia be malantsy anjery azy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay ny voalaza eto. Vao miandoha zany ny Baiboly dia miresaka an'ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Maneho ilay Andriamanitra, ilay mpahary, ilay mpamorona, izay namorona ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo izy dia miresaka ny hoe ary Andriamanitra nahary ny olona. Zany hoe tao anatin'ilay famorona izay nataony zany no namorony antsika olombelona. Isika olombelona dia noharian'Andriamanitra. Dia jereo tsara ny fanambarana eto. Fa rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia voalaza tsara fa tahaka ny endriny no namoronana antsika olombelona. Tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany antsika lahy sy vavy namoronany antsika. Ary ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy faha-enina ambin'ny folo Andriamanitra dia misy zavatra nataony manoloana ny olombelona izay noforoniny. Inona ny voalaza eto amin'ny andininy faha-enina ambin'ny folo amin'ny Genesis toko faharoa. Raha mijery an'ity ten'Andriamanitra izao ny voalaza eto hoe ary Jehovah Andriamanitra nanao inona izy eto? Nandidy Jehovah Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra sy ny olona nisy karazana resaka ny fanaovana. Ary eto dia Andriamanitra izay namorona ny olona araka ny endriny dia miresaka amin'ilay olona izy. Ka ny resaka nataony eto dia tsy inona fa ilay hoe nandidy. Zany hoe nanome didy Andriamanitra. Ary manoloana izay kosa ilay olona izay noforoniny dia mandre miaino ilay resaka izay nataon'Andriamanitra. Ka eto dia didy ilay nomeny. Ka nisy zany fifampiresahana teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Andriamanitra miteny ary ny olona kosa niaino tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa nanota ny olombelona ao amin'ny Genesis toko fahatelo andininy fahavalo, rehefa nanota Adama sy Eva dia inona ny zavatra niseho tamin'izay fotoana izay? Jereo tsara ny fanambarana eto. Ary nandre any Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy. Naninona tsara hoe ilay olona izay noforonina araka ny endrik'Andriamanitra nandre any Jehovah Andriamanitra. Zany hoe nataloha ny fahotana, nataoriana ny fahotana dia nisy izay fandrenesana an'Andriamanitra izay. Nandre an'Andriamanitra ny olombelona. Ary eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo araka ny toyany dia ary Jehovah Andriamanitra dia ny antso andra-lehilahy. Jehovah Andriamanitra ny antso andra-lehilahy ka nanao taminy hoe. Zany hoe nisy teny nataon'Andriamanitra ny antso izy andra-lehilahy dia nanao hoe. Dia raha lehilahy zany eto miaino. Aiza moa ianao? Dia zao ny valiteny raha lehilahy. Dia hoy raha lehilahy i Adama zany, nandre andao tao amin'ny saha aho.
dia natao ohatra satria mitanjaka dia niery. Ny zavatra tiako ampitaina amintsika ry namana dia zao, Andriamanitra namorona ny olona tahaka azy, tahaka ny endriny. Andriamanitra miresaka amin'ny olona, nandidy, miantso, manontany. Dia zao ny olona kosa mandre an'Andriamanitra. Zany zavatra napetraka Andriamanitra hatrany amin'ny fiandohana. Misy resaka ataony, ny olona kosa miaino mandre azy ny olona. Zay ny zavatra niseho hatrany amin'ny fiandohana, hatrany amin'ny Genesis fiandohana, hatrany amin'ny voalohany dia efa nisy zay serasera teo amin'Andriamanitra sy ny olona noforonina. Tsy nataon'Andriamanitra tamin'ny biby izy io satria ny biby tsy noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, fa ny olona zay noforonina araka ny endrik'Andriamanitra kosa dia afaka mandre, afaka miaino, afaka miresaka. Dia zay ny zavatra nisy araka ny hitantsika eto. Zany hoe taloha zany tany amin'ny voalohany zany dia misy resaka mivantana nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona, mifanatrika, mivantana Andriamanitra sy ny olona, dia misy resaka mivantana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona. Saingy zao nanota ny olombelona teto, nanota Adama sy Eva teto, ary efa nanota Adama sy Eva, inona no akon'izay fahotana zay teo amin'ny Adama sy Eva? Zao fanambarana amin'ny Isaia 5:2, toy izao ny voalaza eto hoe fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Zany hoe nisy akony zany teo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny eloka sy ny fahotana izay nataony zanak'olombelona. Araka ny voalaza eto dia sady mampisaraka amin'Andriamanitra no mampiafina ny tavan'Andriamanitra amin'ny olona ny fahotana sy ny eloka izay nataony zanak'olombelona. Ka raha tamin'ny voalohany Andriamanitra miresaka mivantana tamin'ny olona, vokatrizay fahotana zay zany dia tsy afaka miresaka mivantana fanatrika intsony Andriamanitra sy ny olona, fa niteraka elanelana ilay fahotana zay nataon'ny olona. Ary ny mpanota tsy afaka mahita an'Andriamanitra mivantana intsony fandrao maty noho ny fahotana izay vitany. Inona ary nataon'Andriamanitra manoloana an'izay? Rehefa tsy azo atao intsony ary ny fakahita mivantana, inona ny nataon'Andriamanitra ary vokatra izay fahotana zay nampisaraka ny mpanota sy ny olona sy Andriamanitra izay. Ao amin'ny Salamo 150 dia jerentsika ny 1 sy ny 9, inona nataon'Andriamanitra? Move najanon'Andriamanitra koa ilay firesahana amin'ny olona, sa nitady fomba hafa izy mba ahafahana miresaka mampita afatra amin'ny olona. Etsika dia mahita ato amin'ny Salamo 150 fa ny lanitra mitory. Ny lanitra ka izany mitory ny voninahitr'Andriamanitra. Dia jereo tsara ny toeny eto, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Na ny lanitra izany, na ny habakabaka izany, dia samy mampita afatra avy amin'Andriamanitra makany amin'ny olombelona mpanota. Dia zao mazava be ny fanambarana amin'ny 7 hoe tsy misy teny, tsy miteny mivantana ny lanitra sy ny habakabaka, fa misy afatra nefa nampitainy. Tsy misy teny na fiteny anefa, tsire izay feoany. Kanefa tsy midika zany hoe tsisy afatra miampita, fa nampiasain'Andriamanitra kosa ny zavaboary mba hampitana afatra amin'ny olombelona mpanota. Raha mijery antsika ao amin'ny Job 2:20, ao amin'ny Job 2:20 dia misy fanontaniana eto, misy resaka eto hoe kanefa antanio angeny biby, antanio ny biby. Fa ninona ny biby? Jereo tsara, biby tsy miresaka mivantana, fa ny biby zavaboarin'Andriamanitra aninona hoe hampianatra anao izy. Zany hoe ny zavaboary nampitain'Andriamanitra afatra amin'ny olona. Eto ihany koa ny voromanidina. Fa ninona ny voromanidina? Hanambara aminao izy. Antanio ny biby, ny voromanidina, hanambara aminao izy. Ry namako, nampiasa ny zavaboary Andriamanitra mba hampita afatra amin'ny olona. Vokatry le fahotana zay nampisaraka dia nampiasaina ny zavaboary
ny lanitra, ny abakabaka, ny biby, ny voromanidina, ary raha mbola mazoto sika ijery ao anatin'ny Baiboly dia mbola miresaka izy hoe ary makasaina amin'ny tany. Makasaina amin'ny tany. Na io tany io aza dia ahoana izy ny soratra masina hampianatra anao izy. Ary miazan-drano any an-dranomasina. Anina koa izy reny hampahalala anao izy. Azo diniana tsirairay reny ny zavaboarin'Andriamanitra ireny fa misy afatra avokoa ampitainy ho antsika olombelona mpanota. Misy afatra nalefan'Andriamanitra amin'izy ireny. Ary amin'ny ohaboly toko fahenina aza ny Solomona, mpanjaka Solomona, dia nanoro-hevitra mihitsy ireo olona zay malaina, ireo kamo mandehana any amin'ny vitsika. Mandehana any amin'ny vitsika rilay malaina. Dinio ny fanaony ka mba hendre. Zany hoe na ny vitsika faran'izay biby kely dia nataon'Andriamanitra ampita lesona fampianarana ho an'ny olombelona. Ho an'ny olombelona ny biby mampianatra. Zao anefa noho ny fahotana, noho ny fahasimbana teraky ny fahotana dia zary tsy hitan'ny olona reny afatra ireny. Izy tsy mazoto mandinika, tsy mazoto mianatra. Ka na misy lesona mazava aza ampitain'ny biby dia ny olona kosa noho ny vokatry ny fahotana dia lasa misy laina ao aminy, tsy mazoto. Dia zay mahatonga an'Andriamanitra nitady fomba hafa. Andriamanitra zany tsy nijanona teo. Nampisaraka azy ny fahotana tamin'ny olona dia nitady fomba hafa izy ny zavaboary. Zao ndray nefa ny olona kamo mandinika zavaboary dia nitady fomba hafa indray Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo toko 2:1 inona nataon'Andriamanitra? Zao ny fanambarana eto amin'ny Hebreo toko 2:1. Rehefa nampitenenina tamin'ny razana fahiny ny mpaminany nampiasa olombelona mitovy amin'ny mpanota koa Andriamanitra mba iresaka mivantana amin'ny olona. Nampiasa olona Andriamanitra mpaminany no ny antsona azy tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa. Zao anefa na dia nandeha aza reny mpaminany reny, na dia nananatra ny mpaminany indrisy, fa vitsy ireo olona zay niaino ny mpaminany. Fa ny ankamaroany tsy niaino ny mpaminany. Misy aza namono ny mpaminany. Voalazan'i Jesosy Kristy zany taty aoriana fa namono ny mpaminany misy ny azan'ny olona. Tsy niaino, tsy mino ny mpaminany. Inona indray nataon'Andriamanitra? Ny fahotana nampisaraka le firesahana mivantana. Nalefa ny zavaboary, tsy miaino ny olona, nalefa ny mpaminany, mbola misy ihany ny tsy mino. Inona nataon'Andriamanitra? Hebreo 2:2 dia zao nataon'Andriamanitra. Dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany Jesosy Kristy, ilay zanany no ny rany mba hiteny mivantana, mba haneho an'Andriamanitra, mba hiresaka mivantana amin'ny olona. Aitsika nefa ny tantara indrisy. Fa na Jesosy aza nomboana amin'ny hazo fijaliana. Novonoana Jesosy, misy ny tsy niaino. Dia zao tsy nijanona teo Andriamanitra. Fa mbola nitady fomba hafa izy ahafana miresaka amin'ny olona. Ao amin'ny Exode toko 4, toko 2:7 dia zao ny voalaza ato amin'ny soratra masina hoe rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa. Vato fisaka anankiroa izay nisy ny vavolombelona dia vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Nanoratra amin'ny vato Andriamanitra. Naka vato fisaka anankiroa izy dia nisoratany. Nanoratra Andriamanitra dia avy eo natolony an'i Mosesy ny vato fisaka anankiroa. Mba ho voarakitra antsoratra ny sitrapon'Andriamanitra ka ho ampitaina amin'ny olona. Mba ho azon'ny olona rehetra vakiana ny zavatra nisoratan'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra nitady ny fomba rehetra ampitana afatra amin'ny olona. Ka eto dia izy nanome modely voalohany hoe soratana. Ary mbola toizantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny toko 2:30 dia ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra. Le vato fisaka roa zany tena asan'Andriamanitra. Ary ny soratra teo aminy dia soratr'Andriamanitra. Ny soratra teo amin'le vato dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka
anankiroa izany. Io zany dia nomen'Andriamanitra ny soratra mba hampitana hafatra amin'ny olona. Ao amin'ny toko 4:30 izy io, 7:20 dia niteny koa Andriamanitra tamin'ny Mosesy, akoatra n'ilay vato fisaka izay nomeny, ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, soraty ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao Mosesy sy amin'ny Israely, ny fiangonan'Andriamanitra. Zany hoe akoatra n'ilay vato fisaka dia nampanoratra koa Andriamanitra mba ho fanekena eo aminy sy ny olony. Io nahatonga ny Baiboly io ampelantanantsika. Io nahatonga ny Baiboly isy lay baiko avy amin'Andriamanitra, soraty mba fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Ataon'ny olona mpanota ahoana tokoa moa ny ahalala ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy misy zavatra eo anoloany, dia ny Baiboly no niraketana an'izany dia natolotra ho an'ny olombelona mpanota. Ka mario tsara fa ny olon'Andriamanitra zany no vahoakan'Andriamanitra zay manaiky fanekena aminy no mandray an'ireo boky ireo. Aty amin'ny Apokalipsy dia niresahany fa soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho amin'ny fiangonana 7, dia nitany saina io le fiangonana 7. Tena hoe baiko avy amin'Andriamanitra alefao makany amin'ny fiangonana le zavatra nosoratana. Ry namana, Andriamanitra mbola te hifandray aminao. Andriamanitra mbola manana resaka atao aminao ka nomenanao ny Baiboly. Misy afa-pitiavana nomeny anao. Ny faniriko dia zao, tsy hanosy botanana n'Andriamanitra ianao. Andriamanitra zay mitady ny fomba rehetra mba hifandraisana aminao, mba hiresahana aminao. Raiso ny Baiboly. Ekeo ny Baiboly. Misy fanadidina kely ity, video kely zay miresaka tantaran'ny Baiboly. Fa resahana ao anatin'ity video ity fa Andriamanitra zay nanome ny teniny dia niaro ny teniny. Ka misy olona manam-pahaizana manokana teo amin'ny Jiosy, mpanoratra, mpandika, dia nandika tanana ny Baiboly. Ary ny Baiboly zay nadikan'izareo tanana dia misy fitandremana mihitsy isaky ny litera tsirairay avy, ny teny tsirairay avy dia tena marinina. Verifiena fa tsy hisy diso. Ary proof fa niaro Andriamanitra fa tsy hisy diso ny tenin'Andriamanitra zay voaraintsika ankehitriny. Ty video kely ity zay amin'ny teny frantsay izy io dia maneho amintsika izany tantara izany. Ary asaiko anao mba hanaraka izany video kely izany. En copiant les manuscrits originaux, les scribes juifs ont fait preuve du plus grand soin possible. Chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu, peu importe la forme, ils devaient respectueusement essuyer leurs plumes et se laver en entier avant d'écrire Jéhovah, pour éviter que le saint nom ne soit entaché même par écrit. C'était donc un travail difficile, demandant une importante concentration, travail réservé aux meilleurs scribes. Etam-pamaranana dia zao mivolaza amin'ny Timoty 2:7-9. Timoty 2:7-9, izay soratra rehetra nomeny tindriman'Andriamanitra dia mahasoa. Ry namako, ny soratra rehetra nomen'Andriamanitra tena mahasoa anao. Mahasoa voalohany ho fampianarana. Mahasoa ho fampianarana. Faharoa ho fandresen-dahatra. Fahatelo ho fanitsiana zay diso. Ary fahavatra farany ho fitezana amin'ny famirana. Misy dingana izy io fa mahasoa anao ny ten'Andriamanitra. Ka mifanasako androany, ny asa tiako atao aminao androany, raiso ny ten'Andriamanitra fa hasoa anao. Hivavaka isika. Ray tsara misotranao no ny teny izay nomenao anay, fa mahasoa tokoa ny teninao. Misaotra no niezaka izay nataonao mba hifandray aminay, na dia teo aza ny fahotana izay nanamaloka izany, dia mbola tohizanao foana ny fomba hifandraisana aminay. Ankehitriny raisinay ny teninao, ho vakianay ary ho arahanay izay voalaza ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao velomanao indray amin'ity hariva ity ho amin'ny ara-piso indray isika
ijery ny toyany, ijery ny toyantsika hoe mbola azo itokiana ve ny Baiboly. Ny Tompo hitahanao.